Nanatanteraka fianianana ny filohan'ny sampana fimpima eto amin'ny faritra Antananarivo androany maraina. Nandritra izany lalonana izany ihany koa no namoahan'ireo andiana-mpianatra mpikabary vaovao. Andeha ary arahantsika ny fanazavana. Ny volana Jolay lasa teo no nataony zaikabe fahatelon'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy ka nandritra ny fotoana ihany koa no nanatanterahana ny fifidianan'ireo filoha ny sampana fiantso ny kabary. Androany no nanao ny fianianana ny filoha amin'ny faritry ny eto an-drenivohitra. Ny asa sahaniko mahafiloha sampana anahy dia mijery ny raharaha rehetra ao anatin'ny sampana fiantso mikabary io, izay misy sampana isan-karazany ao anatin'io. Anisan'izany sampana iray eto amin'ny tikatra ny polisy munisipaly ity, rantsana eto amin'ny ity polisy munisipaly ity, misy rantsana maromaro izay any amin'ny Andrenarosoa Kady fotsy koa dia misy rantsana iray izay misy fampianarana kabary ho atao isaky manomboka amin'ny volana Novambra ka hiditra amin'ny faha-enam-bifolo Novambra izany izay hiantsonantsika marobe, satria ny kabary dia tena hain'ny firenena, hain'ny malagasy, satria azahoantsika ny tombon-dahany indrindra eo amin'ny maha-malagasy antsika. Isaky ny efa-taona moa no tanterahana ny zaikaben'ny mpikabary malagasy ary mbola hitohy hatrany ny hetsika izay ho tanterahana mandritra ity taona ity. Isan'izany ny faha 12 ka hatramin'ny faha-11 volana Novambra izao ny herinandron'ny kabary izay ho karakarain'ny foibe-pirenenan'ny Fimpima ka atao eto an-drenivohitra.